Faly manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soindray tao anatin'izao fampahalalam-baovao faharoa fahitalavidry matv izao manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany ny momba ny fanomanana ny fifidianana sy ny mikasika ny fandriam-pahalemana ary ny momba ny famarotana n'ireo tahiry ny andramena eto amintsika ihany koa ireo no isan'ny songadina moa ao anatin'ity fampahalalam-baovao ity anasananao ny anaraka izany hatramin'ny farany ao anatin'ny lafiny ara-politika ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana avy hatrany moa isantarantsika n'izay vaovao izay raha toka miroso hatrany ny fampielezan-kevitry ny kandidà ho filoham-pirenena ankehitriny dia mitohy hatrany etsy ankilan'izay ihany koa ny fikarakarana ny fifidianana efa manomboka ary mizotra amin'ny tokony ho izy moa ny fitsinjarana ny karatry ny Mpifidy manerana ireo fokontany eto andrenivohitra toy izany ihany koa moa ireo lisitry ny Mpifidy izay aparitaka manerana ireo fokontany tsirairay avy. Manatanteraka ny fitsinjarana ny karatry ny Mpifidy manerana ireo fokontany tsirairay ankehitriny ireo tompon'andraikitry ny ratsamangaka ny senita na vaomera malotehana misahana amin'ny fifidianana. Raha ho an'ny boribory-tany fahatelo ohatra izay ahitana Mpifidy maherin'ny 7 alina dia efa miditra amin'ny andro fahatelo ny fizarana ireo karatra ireo ny ao amin'ny vaomera amin'ny fifidianana eo anivon'ity distrika ity. Boribory-tany fahatelo zany efa nanomboka tamin'ny fakomaly somaly zay no zarany listy Mpifidy sy ny karatra. Dia mandefa anazy any amin'ny fokotany moa zany zay dia ny fokotany efa misy olo-tenanay mitsinjaran'izy ireo isa-tokantrano iray avy eo. Dia misy aloha izy fa hatreto aloha zany mbola tsy tonga ety aminay izy fa mbola any amin'ny Foibe dia miandry ny fampiantson-jareo moa zany tsy fizaran'ny Foibe anazy. Maromaro ihany aloha fa ino zany miankina amin'ilay toromarika izay omendry zareo sy izay entana omendry zareo. Raha ny mahakasika kosa amin'ny fitsinjarana ireo fitaovana momba ny fifidianana dia mbola miandry ny toromarika avy eny anivon'ny senita Foibe izy ireo. Fitaovana izay ahitana ireo tonta-taratasy momba ny fifidianana toy ny firaketana tsoratra na ihany koa ny vata fandatsaham-bato izay apetraka manerana amin'ny birao-pifidianana raha ny boribory-tany fahatelo ity. Ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka ihany koa ny eo anivon'ny CED ankehitriny. Na emitra hoy ny tompon'andraikitra ny hatsapaka amin'ny fanomezana laharana ireo kandidà sy olom-bavam-bahoaka. Mbola misy araka ny nambara amin'ny fitoriana izay napetraky ny kandidà iray antony tsy mbola nanatanterahana izany hatsapaka izany.